Ny talata 10 oktobra 2024 no ny fampitoanan'ny kandida hazo Andrenanarivelo tamin'ny vahoakany Sakara. Reraka ny vahoaka ary zay zavatra miovaova zay no nahasimba ny fireneny ity. Fanovana dia davy ny vahoaka fa tsy fiovaovana. Kanefa fiovaovana ny zavatra matetika miseho teto amin'ny firenentsika. Sahirana ny vahoaka. Ohatra ny lalana rehefa mandeha amin'ny lalana tapon'ny olombelontsika. Rehefa mahita tsara ny lalana, milamina sa tsy milamina fitondran'ny mpitondra azy. Fa rehefa tratran'ilay lalana miolanolana ary Bohimasoso Fianarantsoa manao ahoana antsika ao anaty tômôbily? Mandoa ozy madama ato. Zay nahazo ny malagasy. Nandoa mihitsy ny malagasy satria tsy tantsony lalakale. Fandraindray mihodina ato, mihodina ary fanina ny vahoaka. Fa manomboka izao lala mahitsy mazava no ahafahantsika manova firenena. Zay no nahatonga anay nandatsaka voalohany ny filatsahako fidiana ho filoham-pirenena mba ahafahany taranaka faramandimby mba mahita ny tena tombontsomarina zany hoe fanjakana mitsinjo vahoaka miaro vahoaka amin'ny jery no avim-bahoaka zany ary indrindra fanjakana tsy tia tena ka ny manodidina azy ihany ny velominy fa fanjakana mba tokony havelona ny vahoaka malagasy iray manontolo.